Ny tenako manokana amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany ny fiainan'ny malagasy roapolo tapitrisa dia tsy afaka anao takalinaina nefany anareo mpiray-tanindrazana koa manamafy fa ho fiarovana ny tombontsoa ambony firenena dia vonona ny tenako apiatra ny sapany tetezamita izay fanekena sy nosoniavina tany Maputo. Nanaika aho ary nanosony ary tsy mivadika amin'ny teny nomena ary indrindra vonona ny anatanteraka izany ho tombontsoa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Zava-dehibe loatra ny fihavanany samy malagasy sy ny filaminam-bahoaka izay ambony ny zavatra rehetra. Izany fenitra masina izany no arika amin'ny fanatanterahana izany sata izany. Koa mba hahafahantsika aza manatanteraka izany dia mitaky kosa antoka avy any amin'ny vondrobe pirenena izahay. Tsy afaka ny anatanteraka ny satany Maputo izahay raha tsy misy antoka mazava antsoratra avy any amin'ny vondrobe pirenena. Ireto avy izany antoka izany: fanampiana amin'ny fanatotosana ny fifidianana rehetra izay atao eto Madagasikara, fanampiana ary fampiatoana indrindra fampiatoana ireo sazy tadavina ampiarina amin'ny vahoaka malagasy sy amin'ny Madagasikara, famerenana ireo famatsim-bola amin'ireo asa fampandrosoana eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny famatsim-bola avy any amin'ny vondrona Europeanina mahakasika ny fotodrafitrasa izay mitetina 300 tapitrisa euro. Misy ihany koa ny fanampiana avy any amin'ny banky iraisam-pirenena izay mitetina 80 tapitrisa dolara ho an'ny fotodrafitrasa sy ny asa sosialy ary ny famokarana ny eny ambanivohitra. Raha afaka mamitoky anay ny vahoaka malagasy, ny malagasy rehetra tsy vaky volo, ireo vondrom-pirenena rehetra nampanampy an'ny Madagasikara fa anampy an'ny Madagasikara mandritra an'izao fotoana tetezamity izao ary amahy ny olana rehetra izay vesary ny vahoaka ankehitriny dia afaka atao ny manatanteraka an'izany sata izany. Tsy atao ambava fotsiny nefa izany fa mila atao antsoratra ary mila an'izay antoka izay izahay. Lalana ahafahantsika miroso amin'ny fitondrana vahaolana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany zavatra rehetra izany ry vahoaka malagasy. No sady anekeny izao tontolo izao ny maha ara-dalàna ny fifidianana rehetra izay ho tanterahantsika. Foniny izahay ampiseho ary tsy maintsy mampiseho fitiavan-tanindrazana koa rehefa tanteraka izany rehetra izany dia ho tombontsoa ny vahoaka malagasy dia miandry ny sosikevitra avy any amin'ny anklafy kely rehetra ny tenako ary vonona ny anendry ny praministra ekeniny rehetra. Asangana ihany koa ireo andro mpanjakana rehetra samihafa izay voalaza n'io sata io ary araky ny foto-kevitra sy ny fotom-pisainana nanoratana izany sata izany. Mandamina ny fitsapahan-kevim-bahoaka sy ny fifidianana rehetra izay ho atao. Faniritsika ny ametraka ny fifidianana rehetra izay takiny ny rafitra maha-republikanina ka apetraka ho tanjona ny anaovana fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Zany no fanamby napetratsika. Eny nanomboka tany amin'ny tolona tany amin'ny 13 Mey dia nisiny ny fitondrana tetezamita ary ny ahafahantsika makany amin'ny 4e République. Ny faniriana zany ary ny tanjona ho apetraka dia mba ny anarany ny malagasy rehetra filohan'ny République amin'ny République fahefatra amin'ny 10 taona ny fahaleovan-tena antsika
izay ho ataontsika amin'ny fa 4 ny volana Jiona 14 ao anaty filaminana sy firaisankina ihany no ahafahana mampandroso ny toe-karena ka hanatsarana ny fiarom-piainany rehetra. Ilain'ny mpianatra izany, ilain'ny olona miasa rehetra, ilain'ny mpizahatany tonga eto amintsika, ilain'ny mpandraharaha sy ireo manam-pikasana ampiasa vola eto Madagasikara. Mandeho fahavononana mandrakariva ny tenako amin'ny fitrandrahana ny hevitra sy ny vahaolana rehetra ahatratrarantsika ireo tanjona ireo. Ry vahoaka malagasy, toy ny rano sy ny vary isika, an-tsaha tsy mifandao, an-trano tsy mifanary. Ho ela velona anay Madagasikara, masina ny tanindrazana.